Manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny tombana makany amin'ny herinandro dia hiverina miandalana ny orana tandrifindroana mety harankotroka indraindray. Saika manenka amin'ny fatra maro eto Madagasikara, afa-tsy ny any amin'iny morontsiraka atsinanana sy afovoany atsinanana iny ihany no omaina ny andro amin'ny ankapobeny, fa kosa manomboka amin'ny zoma dia tombanana hiverina tsikelikely ny rotsakorana any amin'iny morontsiraka atsinanany amin'ny Madagasikara iny. Etsikilan'izay raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao dia misy fikorontanana raha maso akaiky ao amin'ny lakandran'ny Mozambika ao fa anoany amin'ny fisasahan'ny herinandro vao hita misongadina ny mahakasika azy io. Asainay hatrany ianao araka izany anaraka hatrany ny vaovao mahakasika ny mety toetry ny andro. Mivinan toetry ny andro amin'ny rampisy maraina raha jerena amin'ny antsepiriany dia isy sisan'orana tandrifindraona ny voamaraina any amin'ny morontsiraka mifatry melaka sy menabe. Somary maloko ny andro fa mety hisava miandalana ihany rehefa misandratra andro ho an'ny afovoantany ny ilany andrefana ary any amin'iny fatra varatra andrefa Madagasikara iny. Ny fatra hafa kosa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny na ibalika be ingabe masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia saika omaina hatrany aloha ny amin'iny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny, miainga avy any amin'ny morontsiraka mifatry Sava hatrany Taolagnaro ary any morontsiraka mifatra mbola omaina ihany koa any amin'ny fatra Alaotra Mangoro. Ny fatra hafa dia miandrandra orana tandrifindroana mety harankotroka indraindray. Mivinan'ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa fanatrany aloha manerana amin'ny Madagasikara manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 1.30 degré ho an'ny fatra anatiny. Ny morontsiraka atsinanana eo amin'ny 3.20 hatramin'ny 3.30 degré, raha toa ka manodidina eo amin'ny 3.20 hatramin'ny 3.30 degré ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'ny izao fatafakatra 4.30 na 5.30 degré maripana ambony indrindra any amin'iny manodidina amin'ny fatra Anosy, Menabe ary Boeny. Mivinan'ny toetry ny andro amin'ny talata kosa indray ary dia saika mbola mijanona omaina hatrany aloha ny aty amin'ny morontsiraka afovoany atsinanana. Amin'ny fatra hafa dia miandrandra orana tandrifindroana mety harankotroka avokoa. Raha tahiny moa dia mety hitatra hatrany amin'iny fatra Alaotra Mangoro iny izay orana tandrifindroana mety harankotroka izay. Raha ny vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina raha noharina ny alatsinainy fa saika eo amin'ny 7 hatramin'ny 1.30 degré eo foana aloha ny afovoantany, 2.20 hatramin'ny 4.30 degré morontsiraka atsinanana ary 3.20 hatramin'ny 3.30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Mananka 5.30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Boeny. Mivinan'ny toetry ny andro amin'ny alarobia ary namaranatsika sahady dia saika manenka Madagasikara mihitsy ny orana tandrifindroana mety harankotroka indraindray aty manodidina ny Antalaha, Ambatsoa, Analanjorofo ary ny fatra atsinanana ihany no saika omaina ny andro amin'ny ankapobeny. Mivinan'ny maripana indray dia manodidina amin'ny 9.20 hatramin'ny 1.30 degré ho an'ny afovoantany, 2.20 hatramin'ny 3.30 degré morontsiraka atsinanana ary 3.20 hatramin'ny 4.30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 5.30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina ny Taolagnaro. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho manaraka indray veloma tompoko.